Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah amty andro anty dia mbola hiditra ao anatin'ny fampatsiahivana mahakasika ny volana Ramadany sy ny fifehezana amin'ny ankapobeny amin'ity androany ity. Raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam, raha jereva ny fifehezana dia misy andry anankiroa izay tsy maintsy tanterana na ihany koa ajain'ireo mpino Islam izay mieritreritra anatotonsa sy anatanteraka an'izany fifehezana zany antsakany sy andavany. Teboka anankiroa ihany no takin'ny finoana Islamo amin'izany. Voalohany amin'izany dia ania, ny fikasana na ny finiavana. Tadidio tsara fa ny fanompona eo anatrehan'ny finoana Islamo dia tsy maintsy miainga avy amin'ny fikasana, ary tsy misy fanompona ho raisin'ny Allah ho voaray akahazoanao ao ny fahasoavana amin'ny andro farany raha tsy miainga avy amin'ia. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam efa manaporofo mivantana an'izany ka niteny izy manao hoe innamal a'malu binniyat. Ny asa soa rehetra sy asa fanompona izay ataon'ny mpino anankiray dia tsy maintsy miainga avy amin'ny fikasana izay ao anaty fony. Ka ny fifehezana dia anisany fanompona izy io ao anatrehan'ny finoana Islam. Ka rehefa nieritreritra ianao hiditra ao anatin'izany fikasana zany dia aoka avelanao sy ataonao tsara ny fikasanao mialohan'ny hidiranao ao anatin'izany fifehezana zany. Ary takina ny finiavana amin'ny fifehezana alina mialohan'ny hidiranao amin'ny sohory na ihany koa mialohan'ny hiposahany maraina vao mangiran-dratsy. Satria nahoana? Satria eo indrindra no miatomboka an'izany fifehezana izany. Ka ataovy na alina ny tena tsara aza dia ny alohan'ny volana Ramadany na ny andro voalohany na hoe aliny andro voalohany dia nametraka na fikasana tonga dia hoe anao fifehezana alina Ramadany iray manontolo. Na ihany koa isan-kalina ianao dia manao an'izany finiavana sy fikasana zany, mety avokoa zany. Fa kosa tsy maintsy ataonao mialohan'ny isakafoaninao amin'ny maraina mba ahatotosa soamatsara an'izany fifehezana izany. Zay no teboka voalohany. Ny teboka faharoa dia anisan'ny andro izay ijoroan'izany fifehezana zany dia al-imsak, ny fitazomantena. Matetika atsika malagasy rehefa miresaka fifehezana io dia dikantsika hoe fifadikanana. Tsy azo lavina izany, marina tokoa fa mifadianina ireo mpino Islam. Saingy eto zao dia miteny tsy mahadika ny antsoina fifehezana ny fifadikanana. Satria raha tenenina fotsiny fifadikanana dia ny vava ihany no mifehy amin'izay fotoana izay ka tsy misakafo na miteny zavatra izay hoe tsy azo atao. Fa eto zao dia manamarina fa ny fifehezana dia ny fifehezanao ny vatanao iray manontolo manomboka any amin'ny loha ka hatramin'ny tongotra ny fanahy ny vatana ary ny fo dia mifehy avokoa mandritra an'izany volana Ramadany izany. Ny masonao mifehy mba tsy hijery sy hanara-maso anireo zavatra izay voararany Allah subhanahu wa ta'ala. Ireny filona maro samihafa izay voarara reny, ireny zavatra na eny an-dalambe anao manaraka an'ireny zavatra izay tsy tokony arahana reny. Ny sofinao ihany koa mifehy satria nahoana? Tsy mihaino ireny karazana zavatra na tatidresaka na fosafosa na ihany koa tsy vitan'izany fa ireny zavatra mety manimba ny fiainanao reny dia henonao amin'ny sofinao. Ny vavanao mifehy satria nahoana? Satria tsy misakafo ary tsy misotro ianao amin'izay fotoana zay. Ny tananao mifehy mba tsy hitsapa sy hanao zavatra izay tsy mety, sanatria amin'izany hangalatra na ahoana. Ny tongotrao ny mifehy satria tsy mitondra anao makany amin'ireny toerana izay voarara ny finoana Islam reny. Ny kibonao mifehy, ny zavatra rehetra eny aminao dia mifehy. Zay mahatonga ny izy io tsy lazaina hoe fifadikanana amin'ny finoana Islam fa lazaina mihitsy hoe fifehezana, satria fifehezana vatanao iray manontolo, ny fonao, ny sainao, eny fa hatramin'ny sainao azy mifehy mba tsy handinika ny zavatra ratsy na teti-dratsy izay mety ataonao amin'ny rahalanao na mpiarabelona anao sy ireo zavatra izay hoe ny fonao ihany koa ohatra zany. Ny fananao mifehy avokoa rehefa vita ny volana Ramadany. Tapitra zany volana Ramadany zany dia tadidio fa madio ianao satria voafehinao avokoa ny vatanao iray manontolo. Hany ka aorian'izany volana Ramadany misy karazana fitsapana na fitina na ireo korontana mandalo efa nahazo karazana hoe stage lehibe tao anatin'ny volana Ramadany nao ka tsy voareborebo na tsy tafalatsaka amin'ireny zavatra reny ihany koa anao aorian'izany fifehezana zany. Ka zay raha lasana bavy anaty Islam zavatra anankiroa takina ao anatin'izany fifehezana zany dia
ny finiavana sy ny fikasana ary manaraka an'izany dia ny fitazoman-tenanao manoloana an'ireo zavatra voarara rehetra zay. Ka eto am-pamaranina dia ny tenanay sy ny fikambanana rehetra sy ireo mpikarakara sy ny mpikirakira ato anatin'ity fikambanana ity dia manolotra fisorona ho antsika ary ihany koa miraro soa ho antsika Ramadan Mubaraka taona 2024 na 1441 Hijria ary inshallah atotosan'izany hatramin'ny farantsika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.